Fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny tononoko aminao. Laingalainga ary zareo fa tena hoe enjana ilay récupération politika na tsy politika taorian'ny victoiran'ny Anisa tamin'ny resaka Star Academy 2022 iny. Président mivady dia nanoratra izy fankasitrahana ohatra antsika ihany koa zany hoe félicitations Anisa sy ny sisa rehetra, ainsi de suite. De pastorana fiangonana ihany koa fantatsika rehetra de ny souhaité, zay ilay teny fampidirana, any ramatoa kely Anisa. Fa ny tena tiako potsirina ao anatin'le izy de le passage filazana fa hoe Anisa, ianao dia hita miariary fa voataiza tato amin'ny fiangonanay, apokalypsy. Hita mihitsy ny mahazanak'Andriamanitra anao ary no porofonao tamin'ilay hira farany hoe Alléluia. Tsy piako vetivety aloha fa tsy hira fiderana ininirany Anisa iny hoe Alléluia, na de hoe Alléluia raha ny titre ny par discernement zany selon la Bible, selon ny analyse ary selon ny don de l'esprit ihany koa, fa ny orainy Anisa fotsiny iny ohatran'ny mpira évangélika am'izao mirahira, manao variété, manao spectacle, zay le izy zay. Be da be nareo ny tsy faly am'izany, tsy takoro am'izany, fa zay ny fahamarinana selon la Bible, selon ny discernement zazaraiko anao zay. Eo iny. De hita miariary ozy ilay pastora fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao sy ny sisa rehetrarehetra. Fa za zany de miteny amintsika hoe raha zanaky ny apokalypsy Anisa de voalohany indrindra tsy niakatra plateau Starak izy tamin'iny andro asabotsy iny, satria na ny antony selon la Bible dia tsy azo atao voarara selon ny lalàna ny sabata, araka ny Torah, ny manao raharaha na manao zavatra hafa ivelan'ny fanompona an'Andriamanitra aty amin'ny contexte filazantsara araka ny Jaona rehefa nivahan'i Jesosy Kristy ny sabata. Fa tokony mitandrina sabata ny olona anankiray. Fantatsika fa ny fiangonana apokalypsy dia fiangonana manaja ny andro sabata. Raha tsy hoe sabata plivava le resaka eto. Teboka ray voalohany zay. Ny teboka faharoa ihany koa de hoe tsy zanaky ny apokalypsy zany i Anisa, i ramatoa kely Anisa, satria raha zanaky ny apokalypsy izy de nanao saron-doha, nanao an'le rebareba ny apokalypsy ireny izy nanapofony fa membre sy adepte mpiangona ao amin'ny fiangonana apokalypsy izy ary zanaky pastora Mayol, nanaovany zay, nety nihira tamin'ny plateau Staraka araka ny fanambaran'ilay pastora hoe zanaky ny fiangonana apokalypsy izy. De rehefa nihira n'ilay hira fiderana Alléluia izy, arak'ilay fanindrin'ilay pastora hoe no porofonao fa zanak'Andriamanitra ianao. Donc zany raha ny lojika ary raha araky ny fahendrena baiboly ary amin'ny mahazanaky ny fiangonana apokalypsy azy de nanao an'ilay tenue apokalypsy izy rebareba sy saron-doha sady nihira fiderana. Zay nipotsiriko sy nazavaiko hoe tsy hira fiderana le izy. Ny orainy teo amin'ny plateau amin'ny maha zanaky pastora Mayol azy. Za zany de manao récupération ihany koa ohatran'ny olona rehetra manao récupération. Eto de manafatra ho any ramatoa kely Anisa raha maheno an'izao afatra izao izy sy ny mpihira rehetra izao tontolo izao, ny mpampandeha fitombenana, ny mpanao salega, esprit saleg. Hitantsika moa voatsela de nanao fanambarana ilay roi du saleg, mpanjaka ny saleg ao avaratra ao. Raha ny faritry Madagasikara, i monsieur Pecto nanao fanambarana izy de haitsika rehetra ny fanambarana. De la esprit Pecto no ny teny. Zay nge le fatoritsika eto foana hoe tsy misy takona natao tsy ho hita
tsy misy miafina tsy natao tsy ho aseho ary ny baiboly manatsikafina an'izay foana de zay le esprit pecto ny teniteny eraky ny hainao manjery a reny ny sofon'ny zaza madinika hatramin'ny olon-dehibe rehetra ireny ka hoy iaho hoe ho anareo mpampandihy fitombenana ho anareo mpitolona salega ho anareo a mpilalao kaoitry a ho anareo a sy ny sisa rehetra ny esprit ianareo a de tsy maintsy itsikafina foana tôt ou tard tsy maintsy hiariary foana arak'le verset biblika no lazaiko teo nizaniza zany ianao raha ditsianao a de hipotreviny foana lay esprit mahaditsianao raha pastory ianao mpaminany sandoka ianao ka nahiteny ary ianao hoe mitaiza olona zanako ianina nisy réussite izy a teo amin'ny fiainana ny gagné 100 000 euros sy ny sisa rehetra de mipotra eo foana ilay esprit mahianao anao mahafopy profety anao sy ny sisa rehetra ka ny récupération ambarako amitsika de misy passage any amin'ny Luka 16 toko faha 7 Luka toko faha 11 andininy faha 7 ny am'lay contexte hoe mamona tsy marina azahoanareo sakaiza manentana anareo mpampandihy fitombenana ianareo mpitolona maître ny salegy monsieur pecto a ianareo a dijia ianareo rehetrarehetra izay ivelany contexte filazony tsara miaina sy misitraka rehaka izao tontolo zao a y compris raha matokely anisa raha mana-talety ianareo amin'ny firana azo mena n'izao tontolo zao fa avy miterany Jesosy Kristy Andriamanitra dia fanahy Jaona toko faha 4 mitady olona fatratra izy iterazy amin'ny fanahy sy fahamarinana mitady olona fatratra izy a hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana fa tsy ho belazao amin'ny resaka pecto esprit ho belazao amin'ny resaka salegy mitolona ho belazao amin'ny resaka kaoitry a ampandihy fitombenana satria dijia sy ny sisa rehetrarehetra ny contexte an'ilay Luka toko faha 11 andininy faha 7 izy plus précisément hoe mamona tsy marina azahoana sakaiza raha miditra am'izay contexte izay nareo marina fa raha ny contexte an'iny Luka toko faha 11 de misy fanoharana ary angla hafa mihitsy ny tian'Andriamanitra hitondrana azy fa araky ny récupération zay ambarako eto zany selon an'ny filazantsara dia manentana atsika amin'ny angla anankiray ihany koa aoka zay ny vola azonareo tamin'ny fampandihizana fitombenana sy ny kaoitry sy ny star académie sy ny ohatran'izany sy ny sisa rehetra resaka DJ mamona tsy marina ento am'izay eto am'izay hoento misambotra sakaiza hoento voalohany indrindra ianao no mitodika am' Jesosy Kristy de ianao no misambotra sakaiza tamin'ny alalany reny mamona tsy marina azonareo tamin'ny endrika maro isan-karazany abominable ireny fa misy valososy rakitra lehibe ho manin'Andriamanitra ho anareo mirary soa antsika rehetra tianao Jesosy